Iafaly manodina ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo hanapaka ao am-ponareo tsiraray avy indray. Vavaka sikariana. Andriamanitra rainay ao Jesosy Kristy Tompo. Misaotranao izahay raha mbola mahatratra izao fotoana lehibe eo amin'ny tantara ny fiangonanao ity. Eto amin'ny efijakema rojo pary fiorenana izany. Izay anokanana sy anasatanana dekona Sinoa. Ianao miantso azy ireo koa mitenena mampahereza araka ny fombanao fa voninkiananao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Isaia 4:1 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo no misy ny teny izay nitsongana manokana isy niavak'Andriamanitra amin'izao fanompanana dekona sy olona izao. Ka tsara indrindra raha vakina indray mandeha izany tenan'Andriamanitra izany. Isaia 4:1 andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'ny taonana fahafatesany Ozia mpanjaka no nahitako ny Tompo nipetaka teo ambony seza fianarana avo sady maneronerona ary nebanebany n'akanjony nafenony tendrony. Nisy serafima mitsangana teo amboniny samy nanana elatra enin'afo, ny roa nanarona ny tavo, ny roa nanarona ny tongony ary ny roa nanodinany. Ary nanandratra ny feo izy ka ny famaro hoe: Masina, masina, masina Jehovah Tokony maro, endrika ny voninahiny tany rehetra. Dia niorooro ny fanambaran'ny tokonana noho ny feon'ireo nanandratra ny feony ary fetrosetroka ny trano. Dia hoy izao: loza, maty aho, fa lehilahy marotom-bolotra sady akon'ny firenena marotom-bolotra ny toerana, fa ny mpanjaka dia Jehovah Tokony maro rehefa hitany maso. Enalidina nanantonay serafima anankiray tovavaina feny an-tanana izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny altara. Ary nateny vavako izany ka hoy izy: indro efa nitenika tamin'ny otrao ka dia afaka leokao ary voavela ny fahotanao. Ary nandeha feo Tompo aho manao hoe: iza no irahako ary iza no andeha irakay? Dia hoy izao: itsy aho, irao aho. Izay tapany faraka amin'ny andiny fahavalo izay no teny nomena ary isy ny afaka foy fampaherezana raha ho anareo izay mamaly ny azon'Andriamanitra rehetra indrindra amin'ity andro anio ity. Dia le manao hoe: itsy aho, irao aho. Isaia mpaminany manana toerana eo amin'ny tantaran'ny soratra masina ary teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely. Nandritra ny 70 taona izy no nanao zany asa faminan'iny zany. Ny taona 700 ka hatramin'ny 1,20 talohan'i Jesosy Kristy. Eto amin'ny toko fahaenina izy dia nahita fahitana, vision tao amin'ny tempolin'Andriamanitra. Ary nanomboka teo amin'ny fahitany izay narenesany ny azon'Andriamanitra nanjoany ka namaliny azy hoe ity aho, irao aho, dia niova tanteraka ny fiainana. Nanomboka amin'ny fotoana namaliny hoe ity aho, irao aho, dia niova ny fiainana. Tena misandra zany Isaia zany, manana maizy azy zany Isaia zany. Na tsy ary fifaliana, ma tsy ary mahazo tombony mamomba an'Andriamanitra zany mampahereza fanareo rehetra raha mba mandeha ny azon'Andriamanitra ihany. Inona ny fampaherezana voalohany? Mandeha any fa Andriamanitra no miantso anao. Iza no miantso? Verite paster na olo. Andriamanitra no miantso anao. Tsy fantako izay mahatonga anao dekona na barao tsangana. Misy namana mampirisika ve? Iteren'iray aman-dreny ve? Fa amin'io dia afafakarina anao mazava. Andriamanitra no miantso anao. Ahoana ny fandraisanao izany? Mbola hisalasala ihany ve ianao? Le fanontaniana tao anatin'ny fahitana hoe iza no mirava ary iza no andeha mirakay?
dia fanontanian'Andriamanitra dia mampiseho fa izy ny tompon'ny asa, tsy fanompoana ny pasteur, tsy fanompoana olona tiaparoty, fa fanompoana an'Andriamanitra. Sarosarotra zany fa andratsika reraka ihany mahita an'irety farakitratran'ny olona, ny olona tsy mahay makasitraka dia atao izany tsy fanompoana olona fa fanompoana an'Andriamanitra. Ary izy no miantso anao, izy isika manana zara fanompoana na dia anatin'ny fotoana voafetra aza tsy hevitrao zany, tsy anao no tokony ho asofan'Andriamanitra na miantso n'Andriamanitra ianao zay tonga amin'ny toerana so ihany ny anarany andiany zay misy anareo dia atao hoe antso. Ka tandremo zao diso rehareko hoe matoa zany vao fity zany tiany olona indrindra, zany ho ety sy mahay indrindra. Re avana malala raha ny tena fahendrena sy ny fahaizana tokoa ny fidiananatsika dia tsisy afaka hanompo an'Andriamanitra sika na dia kely azy. Andriamanitra no miantso, izy dia reny. Tsy lao zany zay misy olona manahirana ty am-piangonana. Zany no indrindrindrindra rehefa mitoro foana hoe tsy mpivavaka daholo ake ny olona ty am-piangonana e. Fa mba misy olona koa, misy mpiambina. Miambina ny olona dia mbo miambina izy. Mety hitanao foana izy, manana andraikitra izy, mety ho dekôro aza izy, mety ho am-piangonana aza izy. Fa tsy mbola mpivavaka fa mpiambina. Hainao mahasamihafa an'izany, tsy mbola manana tompo io, tsy tena mbola nisy lahatra fa mba misy voninahitra tadiaviny angamba, mba misy ambiansa tadiaviny angamba. Ary efa tsy ao amin'ny tompony olona dia aza manamosika fa tsy mitsara fanao vinanao vina aminao zany io, tsy maintsy anao zay anakotanananao foana io, tsy maintsy hitsaingotsaingotanao foana io. Dia hiembotra ianao, hijanona ianao, fa io ratsy fanahy io ngano miantso anao, izany miantso anao, Andriamanitra ny miantso anao. Ka omeloka ianao raha nony amin'ny olona no mahatonga anao tsy hamary miantso n'Andriamanitra, na hijanona tsy hanao miasa n'Andriamanitra, na iza zany olona izany. Aleo sika ampalesona amin'ny voromahery, nareo moa voromahery haiko nareo an'izay tsy mahita ny malagasy, ary tsy natao foana ny anarana fa misy tikany matoa antsoina hoe mahery. Mahery tsy samy manafika ny voromahery mifanatry izany, afa-tsy voana anankiray inozay ny goaika na ny corbeau, amintsika samy mahalala an'izany. Rehefa manidina ny voromahery dia iny koa ny goaika manidina afa-ty eo ary samy natrika eo anoloha, mitaingana eo amin'ny amosiny eo, tsy vitan'izay mitaingana manidikitika eo fa mitsaingoka foana ny antoko lay voromahery. Tsy indray mandeha tsy indroa fa matetika dia misy an'izany foana vao maro eo amin'ny tantarany natiora zany hoe azy. Dia ahoana hoe ianao avy hatrany hoe dia midina ilay voromahery, avy hatrany hoe dia mijanona dia miady amin'ilay goaika, inona no atao? Tohizany ihany ny diany. Dia efa tsy miala ilay goaika fa mbola tsaingoka miantoko ilay voromahery ihany. Dia iny nataon'ilay voromahery, lasa amin'izay izy miakatra ambonimbony, mamory mafy izy avy eto miakatra ambonimbony satria rehefa tonga ny amin'ny ambonimbony dia miamafy ny pression dia manepotra izay, ka mikelikely hery tahaka ny goaika dia ho sepotra rehefa miakatra ambonimbony ohatr'izay. Asarazovarao izy dia tahaka loha tsy dia nanao inona koa, marina fa mety misy fihetsika nataon'ilay voromahery fa fihetsika feno fahendrena, tsy manao ny fomba nabalatarana ilay goaika, tsy feno herisetra tarana ilay goaika fa manomdiany ihany ary manohizany ampahendrena. Miana ho azy ilay goaika feno satria sepotra tonga an'embony eny dia manomdiany ilay goaika. Azarao ve zany? Ataontsika mpankalesona amin'izany. Za dia samy laza aminao hoe tsy laozany izay misy olona mihatsara velantsika ty am-piangonana mandra-piaro Jesosy Kristy eny amin'ny rahalanitra. Tsy laozany izay misy olona mety ho ratsy tsy manao fa tsy mitsainotsainoka ohatry ny fanao ny goaika, ny fanatrika aminao ohatry ny tsara fanaty rehefa ho maty
izany no hijanonanao dia tsy mahery tahaka ny voromahery ary zay miemitra dia makan'io fa averezana mahereza fa Andriamanitra miantso anao fa tsy olona ary tsy valim-pian'olona manasatsika raha misy olona manasitraka ny asa famponao arabasoa raha tsara fa tsy zany no ataontsika fepetra hoe fa raha Andriamanitra miantso anao miantoka ny mombanao mpanomboka anao efa nividiko sy nariko mitanana anao amin'ny tanana kavanako zany matiny dia mahatratra ny farany anao ka na misy tsainotsainoko aza dia taka ny voromahery anao fidekoninaantso lolonantso mandehatra ny farany tazominao foana hoe aizany diana ary oeto fambavaka izy tsy hoe manao toetra ratsy izy dia lasa ratsy toetraotra azy koa tsy hoe manompo izy dia lasa miteny ratsy koa tsia tsy ataoko manima ny fahatsara Andriamanitra masina Andriamanitra miantsotsika hitanao tao le fidarana masina Jehova tompony mafy dikan'izany manapona ny fahamasinan'Andriamanitra tsy zakan'ny olona tsy manana an'izany tena le mpianona fosiny tsy mahazaka hoe ary anao zany no masina ary anao zany no manomboka ny mahazo tsirony ianao zany tanana mahazoko azagady raha misy mitsainotsainona kely foana ao fatazony aiza le kapona dia mahareta hatramin'ny farany inona ny fampaherezana faharoa sady farany ampaherezana tsika mandeha rehefa miantso anao Andriamanitra fa hain'Andriamanitra ny manandratra anao rehefa manompo amin'ny fanetretena ianao hain'Andriamanitra ny manandratra anao rehefa manompo amin'ny fanetretena ianao ao na hoe vaniteny Isaia teo ohatrany tsy mamaly isa roa telo itia ao le rao tena valiteny tsotra tsy mametraka fepetrana tsy be fanady adina fa ny amora tena feny fanetretena ary voabarina fananomboka amin'ny fanetretena Isaia tsy aiko izay dinidinika manokana ny fanaovanao tamin'ny tompo tamin'izay namarinao miantso ny anao miasa amin'dekonina ka mahavarina misy olona sara mametraka fepetra ary ohatran'izao Andriamanitra vao manao ny asanao raha saossaosy fa iza no izao sy anao no ametraka fepetra amin'Andriamanitra tompony ny asa tompony ny aitsika tompony famondrako fa ranomaritsika rehetra fa tokony very raha zay vahoakany vitatsika izay zay ny fampaherezana manao tahaka ny Isaia mahay iza manety teny tahaka ny Isaia azabe fanadiadina sy fanontaniana sy fiananiana lavabe matoky an'Andriamanitra noho ny fanetretenan'ny Isaia dia anisan'ny antsoina hoe mpaminany lehibe satria betsaka ny faminaniana nampitondraina azy ary nanamarika ny tantaram-piainan'ny Israely manontolo fa tsy hoe ny tantarany figonana ihany zany efa nambarako tanykatoany hoe naharika efapolo taona tamin'ny fanontolo fantatra hoe nareo mety dia vao misy atonona mandalo ary misy firy taona no navita betsaka indrindra tao fa zany no fareta satria izay le faneketeny izay foana tsy manombolona tsy mivoninahitra davireto fa mivoninahitra Andriamanitra zay no tazomin'ny Isaia dia Andriamanitra no nasaraka azy zay le izay manety tena no asanatra tena feon'Andriamanitra teo amin'ny fireneny zany Isaia zany Isaia zany tena antsoina hoe mpaminany mesianika indrindra na dikan'izany Isaia na dia fantako hoe fitonjato taona talohany natonao azy sy tetiakany azy noho nefa navita naminany ny amina terana ny akany tsy toria zazavary na metraka ny amin'izany hoe tena Mesia zany Jesosy Kristy zany le raha fa mavita amin'ny tantara sady misy eo ao anatin'ny herinandro masina zany voninahitra zany ny fanarakan'Andriamanitra an'ity Isaia ty satria naninona tena anetriteny zany mpatantarana amin'izay raha voninahitra ty tsahanao mampiasa fanompotia vetivety anao toerana vetivety anao dia hita fa ohatrany ady hafa mihitsy sany ady fanaovanareo zany tsy aby amin'ny levoly
fa avy amin'ny olona samy olona ary samina fotsiny ary tsy atanao fitahiny zany. Ianao koa aza tia mametraka fepetra lava, mandeha any, manetreteny, mampo ary okanoko amin'ny fifaliana, matokiana Andriamanitra, dia ho hitanao zany hoe Andriamanitra manangatra anao. Ho hitanao fa ho asehon'Andriamanitra ny mahasamy hafa manompo azy sy ny tsy manompo azy. Ho azy reny ny